Ho fiatrehana sy fitodiana amin'ny tsena anatiny sy ivelany izay lahara-pahamehana ny Ministera ny Fambolena sy ny Fiompiana Arinjono ankehitriny dia ilaina ny fampiroboroboana ny fandraharana ara-pamokarana na ny agribusiness eto Madagasikara. Nisy araka izany ny atrikasa famolavolana ny paikady nasionaly mahakasika an'izay fandraharana ara-pamokarana izay ny 20 Septambra tao amin'ny Carleton Anosy. Naharitra 4 andro izany. Etsika entina indrindra ho fanangonana-kevitra amin'ireo sehatra rehetra ao anatin'ny fampiroboroboana ny famokarana. Sehatra tsy miankina, ny solotena ny mpamokatra, ny teknisianina teo anivon'ny ministera, fiara-miasa tamin'ny GIZ sy ny Prada. Zava-dehibe ny fametrahana ny paikady mpampandrosoana sy ny fampivoarana ny fandraharana ara-pamokarana ka ahafahana manamora ny fiara-miasan'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina izay miantoka ny fampiasam-bola eo amin'ny tontolon'ny fandraharana eny ambanivohitra. Marina fa fanamby mba hatongavana amin'ny fahavitantena ara-bary ny fametrahana an'ity paikady nasionaly mahakasika ny fandraharana ara-pamokarana ity ho fanatanterahana ny velorano fahasivy. Ity atrikasa androany izay atrikasa fanomboana ny famolavolana ny paikady ampiroboroboana ny sehatry ny agribusiness izay paikady nasionaly zany izy io ataontsika eto amin'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana Arinjono dia toyan'ilay atrikasa izay efa niantsona ny secteur privé ireo sehatra tsy miankina rehetra zany nanontaniana ny hevitra izy ireo ny amin'ny mampiroboroboantsika ny agribusiness zay ka tao anatin'izay dia niantso ny apoian'ny Prada zanytsika GIZ tamin'ny fiantsoan'ireo teknisianina sy mpanamahay maro internationaux sy fitaovarana amin'ny amolavola an'izay fa arak'izay hoe tsy vitan'izy ireo rery dia niantso ny olona rehetra izay voakasika ilay paikady teknisianina ny ministera, ireo mpiara-monina antoka maro isan-karazany, ny mpamboly, ny secteur privé, somary tsy voatanisa izay rehetra tena hoe misehatra ao anatin'izay agribusiness izay dia niantsoana daholo ao anatin'ny roa volana no eritreretana hanaovana azy ity izay ataontsika hoe fohy ihany izay fa izay indrindra no antony hoe nasiana n'ity atrikasa mandritra ny 4 andro ity mba ahafahantsika mahazo hevitra farak'izay betsaka sy mba hoe eo daholo ny olona rehetra mipartisipe hatramin'ny farany. Ankehitriny tsika dia tsy afaka tsy maintsy miatrika tsena ary araka ny velorano ny président hoe mahavita tena ara-tsakafo Madagasikara vita zany dingana voalohany amin'ny fahavitantena ara-tsakafo efa vita zay dia tsy maintsy hiatrika tsena izay tsika ary tsy afaka miatrika tsena tsika raha tsy maintsy amin'ny resaka agribusiness. Amin'ny resaka agribusiness tsika dia miresaka velaran-tany ngeza be, miresaka fampitombona ny vokatra, fanajana ny kalitao sy ny sisa dia ireo sehatra tsy miankina no anisan'ny fototra iray lehibe amin'ny fampiroboroboana an'izay agribusiness izay ka ny tanjontsika zany dia ahafahana mampivondrona ny hery rehetra amin'ireo secteur privé miara-miasa akaiky amin'ny mpamboly hiatrika ny tsena dia ny paikady ahafahantsika tonga amin'izay zany anton'izao.